Ava-malala tonga am'ty fotoana manokana zay programa nomantsika ty sika ny 7 andro miaraka am' Kristy. Tonga etonay sika androany anolotra lohateny vaovao ka faly miarabantsika rehetra am'izao fanombohana izao. Enganie mba andraisantsika fa melomelomana sy atsapatsika mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra zao fotoana irahantsika izao. Koa melohan'ny anombohantsika an'izany ary raha sitraka reo dia mba hiaraka nondrika ny lohantsika sika fa hivavaka tompoko. Saotranao zay Andriamanitra, amenao indray fotoana manokana tahaka izao, andinihana aloha hevitra vaovao mba tsapahanay sy hanamafisana ny fifandraisanay aminao. Magataka aminao mba hamindra fo mandrakariva, hamela ny heloka mba ho tsapanay ny fanatrehanao amin'izao fotoana zay tanterahanay izao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko, hoy sika tery am-piandohana teo fa aloha hevitra vaovao indray no diniantsika miaraka manomboka amin'ity androany ity. Dia tsy inona zany fa lay tondra lohateny hoe fitomboana ao amin'ny Kristy. Ry havana ny soratra masina dia manambara fa ny fiovam-po dia tahaka an'ireny fiterahana ireny, ary zany no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ny Baiboly manazava mandrakariva fa ampitahaina amin'ireny fitombony zavaboary ireny ny votsara zay afafo mpamoly. Zany no anoharan'ny Baiboly mandrakariva ny endriky ny fitombontsika ao amin'ny Kristy. Reo olona rehetra dia tahaka an'ireny hoe voanino an'i Kristy ireny ary tsy maintsy mitombo isika. Koa aoka tsy ho adinoantsika ary fa miaraka amin'ny Kristy dia tsy maintsy mitombo isika. Zao no ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Petera 2:1, 2:2, zao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny zaza voateraka dia maniria ny rononom-panahy tsy misy fitaka. Raha vao mino an'i Kristy tsika dia tahaka ny zaza voateraka, tsy maintsy mitombo isika mba ho lehilahy lehibe sy ho vehivavy lehibe ao amin'i Kristy. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Efesiana 4:15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hitombontsika. Reo mpaminany eo amin'ny Baiboly tahaka ny Isaia dia milaza fa azo ny fahamarinana sy nambolen'i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra isika. Voalaza zany amin'ny Isaia 40:7. Koa dia avy amin'ny zavaboary ary zany no akana ohatra mba ahalalantsika tsaratsara kokoa ny fahamarinana miafina ny amin'ity haim-panahy dia ny fitomboana ity. Ahoana moa no ahafahantsika mitombo? Andriamanitra ihany no afaka mampitombo atsika. Tsy mahaforona aina sinona isika ka. Na dia amin'ny zavatra kely indrindra amin'ny zavaboary aza, ny fahendrena mampahaizana zay rehetra nanan'ny olombelona dia tsy mahaforona aina akory. Satria avy amin'ny aina zay efa nomen'Andriamanitra ihany no ahafahan'ny zava-maniry sy ny biby sy ny zavaboary rehetra miaina. Dia toy izany koa ny haim-panahy avy amin'Andriamanitra ry havana no miteraka haim-panahy ao am-pon'ny olona. Tahaka ny aina ihany koa ny amin'ny fitomboana. Andriamanitra ihany no mahatonga ny tsimoka hivelatra ary ny voniny anjary vo. Ny heriny ihany no mampaniry ny vo. Hoy izy ao amin'ny Marka 4:9-20. Voalohany misy tahony dia teraka ary rehefa zany dia feno vo. Hosea mpaminany raha miresaka ny ao amin'ny Hosea 4:4 sy 9 zay misy teny tsongaitsika avy amin'izany. Fa ny Israely hoy izy dia hamoa tahaka ny lilia, dia hampavokatra vary indray ary aniry tahaka ny voaloboka. Jesosy koa mba niteny
ary nanambaran'izany tamintsika izy araky ny voasoratra ao amin'ny lioka toko faharoambe folo andiny fafito ambyroapolo tadiditsika tsara iny teny Jesosy iny manao hoe evero ny fanirin'ny voninkazo fa tsy mba mamafy reny na mamoly nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona teo amin'ny voniny any aza dia tsy mba nitafy tahaka ny iray amin'ireny akory. Tsy maniry na mitombo araky ny fikarakarana ataon'ny tenany akory na araky ny tebotebony sy ny fezahanya ny zava-maniry sy ny voninkazo fa araky ny andraisany zay zavatra efa nomen'Andriamanitra avelona azy. Tsy hainy zaza ny anampy ny alava sy ny abean'ny tenany na toy inona fa nahina sy hery ananany dia tahaka izany koa tsy azo fitombona ara-panahy isika noho ny fanahina na noho ny fihezahan'ny tenantsika tsy azo an'izany fitombona ara-panahy zany naovinanaoviana isika. Ny zava-maniry sy ny zaza dia mitombo noho ny fandraisan'ny zavatra mahatonga ny aina avy amin'ny manodidina azy tahaka ny rivotra zany, ny ainandro, eny ny sakafo ihany koa, ny anina isan-karazany. Dia tahaka ny asan'ireny zavatra ireny amin'ny biby sy ny zava-maniry no asan'ny Kristy koa amin'izay matoky azy. Isaia fa enimpolo andiny fasivy amby folo izy no fahazavana azy mandrakizay. Ao amin'ny Salamo faefatra amby valopolo andiny faraika amby folo dia lazainy fa masoandro sy apinga Andriamanitra. Ho tahaka ny ando amin'ny Israely izy, idina tahaka ny ranonorana amin'ny savoajinja izy. Jesosy dia nanambara ao amin'ny Jaona toko fahinana andiny faraika amby dimapolo izy no mofon'Andriamanitra zay nidina avy tany an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ry havana malala, ahoana moa zany no ahafahantsika mahatsapa tanteraka anaovantsika fanandramana zany fitombony zany dia tsy inona fa tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny zanany, ilay fanomezana tsy misy to azy, satria io fanomezana io dia efa nodidin'ny rivo-pahasoavana toy ny anadodin'ny rivotry ny tany rehetra an'izao tontolo izao. Zay rehetra mety miaina amin'izany rivotra mahavelona zany dia ho velona sy tombo ary ho lehilahy lehibe sy ho vehivavy lehibe ao amin'ny Kristy. Tahaka an'ireny voninkazo mitodika amin'ny masoandro reny mba ahazon'ny tana-masoandro hanatanteraka ny hatsara-tarehany sy ny bikany, dia toy izany koa ny tokony hitodiantsika amin'ilay masoandro ny fahamarinana mba ahazontsika ny fahazavan'ny lanitra mamirapiratra amintsika ka hampandroso ny toe-piainantsika amin'ny fanahafantsika an'i Kristy. Zavatra toy izany koa no efa nampianarin'i Jesosy amin'ilay teniny arak'ilay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fadimy amby folo ny andininy faefatra sy ny andininy fahadimy. Ahoana no teny vakina amin'ny anaran'i Jesosy? Tomoe amiko ary izaho ho aminareo. Tahaka ny sampana tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Afaka manao an'izany fanandramana zany tsika tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny zanany dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Koa dia tahaka ny ikambanan'ny sampana amin'ny vantana ary mba hitombony sy hamoazany no tsy maintsy ikambanana koa amin'ny Kristy mba hananantsika toe-piainana masina. Hoy ny Tompo, raha misaraka amiko ianareo, raha misaraka aminy isika, misaraka aminy ianao dia tsy mananaina sady tsy manan-kery hanoerana ny fakapanahy na hitombona amin'ny fahasoavana sy ny fahamasinana. Fa raha mitoetra ho aminy kosa isika dia tsy maintsy ahavokatra. Raha mahazo aina avy aminy isika dia tsy halazo na tsy havanim-bo zany fa ho tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona. Ry havana, eto am-pamaranana ho famitianako azy dia izao: tsy maintsy mitombo isika. Ny kristianina anankiray voateraka dia tsy maintsy mitombo. Fantatsika fa sampina ny zavatra tsy mitombo. Noarin'Andriamanitra tamin'ny zavaboary zany fitombontsika izany.
fa ny zava-dehibe dia zao tsy maintsy mitombo isika. Azontsika atao ny mitombo satria Andriamanitra mihitsy no mampitombo antsika. Ny aina vao aminy no manjary aina ty anatintsika. Ary maika azontsika atao ny mitombo satria ilay fanomezana sarobidy dia Jesosy Kristy izay natolotr'Andriamanitra manjary fiainana ho antsika. Izy ny fanazavana ry havana. Koa raha miray aminy isika, miray amin'ny Kristy isika, tsara ny fifandraisantsika aminy. Raha toka mitodika any aminy isika, raha miray aminy isika, dia tsy ho haitsika ny tsy havokatra, ary tsy ho azontsika atao ny tsy hitombo. Miantso antsika rehetra, Jesosy miteny, raha miray amiko ianareo dia mahay ny zavatra rehetra. Fa tsy mahavita na inona kosa ianareo raha misaraka amiko. Koa meteza mba iray amin'ny Kristy, meteza anaiky ny fikarakaran'Andriamanitra, ary meteza ho tahaka ny zavaboary rehetra ka hitombo amin'ny ara-dalàna amin'ny fikarakaran'Andriamanitra, mba tsy ho diso amin'ny fehezahana izay mety ataony ny tenantsika. Andriamanitra ny tahitsika rehetra, ary maniry raha mbola anokana fotoana ihany koa ianao mba hanohizana an'izao programme zao, fa mbola tsy tapitra tretro ny toy any amin'ny fitombinao an'i Kristy, fa mangataka anao mbola hanana faharetana, fa izay indray aloha ny fotoanantsika androany, ho tahin'Andriamanitra ianao. Amen. Misaotra anao zay Andriamanitra fa nomenao an'izany teny mamy zany izay mampahafantatra anay fa tsy ho azonay tsy atao ny tsy mitombo. Misaotra ny amin'ny fikarakaranao fa ianao no manome aina mba hahafahanay mitombo, ary misaotra manokana nanomezanao an' Jesosy Kristy mba hahafahanay Andriamanitra manana firaisana, manana fifandraisana ety aminao. Ka mangataka aminao zahay mba tsy ho adinonay, fa raha misaraka amin'i Kristy zahay dia tsy afaka ny havitana inona na inona, ary tsy afaka ny hitombo. Nefa dia tena sitraka ao mihitsy ny hitombonay. Dia zany teny zany anie mba hahatonga anay Andriamanitra ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mitombo amin'ny fahafianona ao amin'i Kristy, ka tsy ho azo ny rivotry ny fampianarana samy hafa tambolombolenina intsony, fa mba ho matotra izay amin'ny fanarahana anao. Izay rehetra miaino an'izao fandaran'izao sy manaraka an'izao fandaran'izao, aoka ny fahasoavana be da be ao aminao Jesosy Kristy, mba ho aminy tsirairay avy, fa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manao mandram-piona indray raha tompoko, amin'ny manaraka indray mirary ny fitahian'ny tompo amintsika rehetra. Veloma tompoko.